Ry havana, ho ampitombony aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Hivavaka isika isan'andro san'andro Tompo, dia tsy mitsahatra ny misaotra, midera, mankalaza ary manome voninahitra anao izay satria mendrika anao izany. Ataonay amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ireo mpitoro ny filazantsara rehetra hitantsika ato amin'ny fanekena vaovao na ny testamenta vaovao ry havana, dia samy niandoha tamin'ny fanambarana ny mahazava-dehibe ny fibebahana avokoa. Ao Jaona mpanao batisa, ao Jesoa Kristy, ary anio dia ho hitantsika indray fa Petera, iray amin'ny apôstôly izany. Rehefa nilatsaka ny fanahy masina ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa dia nitory-teny Petera, ary rehefa vita izany nitory-teniny izany dia nanontany ny olona hoe rahalahy, inona no ataonay? Dia namaly an'izany ary Petera ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa andininy 7:30 mivaky toy izao izany amin'ny anaran'i Jesoa: mibebà, areo ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesoa Kristy ianareo rehetra mba hahazo famelana ny helokareo, ary ianareo handray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Amen. Arak'izany dia ny famonjena ho an'ny olona izany dia ireto efatra ireto no mamaritra azy, ary ireto efatra ireto tsy mahazo mifandiso fa milahatra tsara araka ny anambaran'i Petera azy eto. Voalohany, fibebahana, tsy inona akory izany fa ny fahatsiarovan-tena fa diso, tsy nanaraka ny didin'Andriamanitra, ary indrindra maniry ny hiova tanteraka. Izay no voalohany antsoina hoe fibebahana. Faharoa, atao batisa amin'ny anaran'i Jesoa. Mariana, ao amin'ny Matthieu 7:20-20, Jesoa dia mampianatra hoe atao batisa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Fa Petera kosa eto dia milaza hoe amin'ny anaran'i Jesoa, satria nahoana? Mitovitovy amin'ny ambaran'ny Marika ihany, tsinony izany. Dia Marika 4:20 izay milaza hoe izay mino sy atao batisa no vonjena. Inona izany? Tsy maintsy mino sy manaiky any Jesoa Tompo sy Mpamonjy aloha, izay vao azo atao batisa. Tsy mahazo mifamadika ireo hoe atao batisa fa sao dia mba izany ny azahoana finoana. Tsy mahazo mifamadika ireo. Mino any Jesoa aloha, izay vao atao batisa izany. Izay izany ny faharoa eto. Ny fahatelo dia endriky ny fahasoavana, famelan-keloka. Io izany na inona no hitanao, na ahoana tonga amin'ilay fiteny hoe fahotana mahafaty nataonao, na manahoana kely indrindra moa ny habean'izany, ary mety hoe tsy hitoviana amin'ny hafa mihitsy fa ny tena ratsy. Rehefa nindro tamin'ny fibebahana ary dia nanana finoana Jesoa dia natao batisa, dia mandray ny famelan-keloka. Ny famelan-keloka no mitondra fiadanana ho an'ny fanahintsika ry havana, ary ny famelan-keloka no mampihavana antsika amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesoa Kristy. Faefatra sady farany dia mahazo ny fanahy masina. Io izany ilay tsy mampitovy antsika amin'izao tontolo izao. Io ilay mampiavaka antsika amin'ny olona hafa rehetra tsy kristianina ry havako. Mahazo ny fanahy masina. Ny fanahy masina no manavao antsika. Ny fanahy masina no manamasina antsika. Ary ny fanahy masina no manome hery mba hijoroantsika ho vavolombelon'i Jesoa Kristy. Ry havako, ireo efatra ireo no endriky ny famonjena, izay averiko ihany hoe miandoha ary tena zava-dehibe ilay fibebahana. Engany isika rehetra ho tonga amin'ny fibebahana marina. Amen. Hivavaka ary isika. Misaotra anao izay Tompony amin'izany teny izany, fa arovy ary izahay hitoetra amin'ny fahasoavana, tsy hanan-kenatra eo anatrehanao Andriamanitra, ary tsy hanan-kenatra eo anatrehan'ny olona. Koa izay ota efa mibebahanay any dia tsy hiverenana intsony Tompo.
amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesoa. Amen.